Fa nympotona ny cyclone tamin'izay nandeha nanao teren-tany amin'ny faritra tsy manan'ny nosy a fa hodidina rano ny toerana misy ny campement anay misy rivière dia misy lac indray hariva dia avy be ny orana dia eo amorom-patana izay miaraka amin'ny guide local no nisahona tonga teo amin'ilay campement fa le ry nahita le sahona le guide kosa indray taitra be vao nahita le izy dia izy hoe tsy fataon'ny reto sahona reto izy izy manatona ety amorom-patana ety amin'ny afo fa fambara loza ozy izy zao fa mila mialana ty toerana ty dia iny izay ao anatin'iny orana iny nandeha nifindra toerana nandeha teny amin'ny tranon'ny président VOI nitaonina ny entana dia tany izay natory nandritry ny alina dia avy be foana ny orana rehefa maraina kosa ny andro niakatra ny rano efa kely sisa dia hiditra ao amin'ilay tranon'ilay président indray dia ozy ilay président VOI hoe andao tsika hialana eto amin'ity toerana ty fa dibo-drano indray ty trano ty ho tafiditra atao trano indray ozy io rano io dia tsy ho afaka miala intsony tsika nefa raha vao taraiky kely dia lasa izay nandeha nanaraka ny anaty ala amin'iny sisin'ny tendrombohitra iny mikatsakatsaka ny anaty ala any izany no natazana ilay campement izay nilozanay efa tena dibo-drano tanteraka kely sisa tendron'ilay habitante sisa no tsy dibotry ny rano teo vao tonga saina hoe soa ihany fa niala teo ary soa ihany koa fa tonga teo ilay sahona nampilazanay hoe ialao ty toerana ty fa dibo-drano rehefa avy eo